eto dia tena maka heriny reny rehetra sy miderany reny rehetra fa tena grave be tsika e, grave be tsika. Ok, tonga dia ilay resaka tasiny tonga dia resahantsika. Fantatrareo rehefa manao masaka dia miakatra eto. Dia iny rehetrarehetra misy finoana iny zany a, resaka stress sy resaka masaka. Ok, tonga dia atombontsika amin'izay ny tena resaka, ny tena fanaovana make-up. Efa elaela tsy mipetrapetraka ohatr'izao ny resaka taminareo dia manararaotra kely zany androany sady resaka aminareo no nanao make-up. Tiako voalohany indrindra aloha tiako hazavaina kely resaka hoe sao dia hamoaka ny produit ihany mazava ho azy, mamoaka ny akora izay ho ampiasaintsika androany. Angamba ny betsabetsakanareo no vaovao eto amin'ny chaîne dia miarabonareo tonga soa eto amin'ny chaîne Michou ny anarako. Dia teo aloha ny chaîne resaka make-up, izany hoe fampianarana make-up sy motherhood lifestyle, izany hoe ny fiainana sy ny zaza, fa voahaingana dia voahaingana tokoa no nisoloako ho product review sy motherhood lifestyle ilay chaîne. Ny tiako hatongavana amin'izay hoe tsy mampianatra make-up intsony zany tsy hoe intsony fa mety hoe indray-mandeha na indroa isan-taona fa ny ankabeazan'ny make-up izay ho ataoko manomboka izao dia resaka hoe tiako ny akora iray, tiako ny produit iray na tsia sy resaka fiainana sy ny zaza. Dia ialako tsiny kely zany raha ohatra ka nisy déçu nareo nangataka tuto tamin'ity resaka ity, satria tao amin'ny Facebook nangatahako anareo hoe ilay resaka hoe inona tianareo resako amin'ny horonantsary manaraka, dia nisy nangataka tuto dia tena miala tsiny fa tsy afaka ny hanao fampianarana intsony zany aloha hatreto. Misy fampianarana ho ataoko ihany fa ho an'ny Facebook manokana mihitsy dia ho resako amin'ny faran'ity vidéo ity izay na ity faran'ity horonantsary ity. Efa vita izay ny primer dia nisy primer hafa amin'ny manodidina ny tarehako. Tonga dia apetrako eo amin'ny eto ambany eto daholo ny anaran'ireo akora rehetra na produit rehetra izay ampiasaiko, dia amin'izay tsika tsy milona be loatra amin'ny resaka anaran'ilay produit zany satria mbola betsabetsaka ihany ny zavatra ho resahantsika androany. Ok, dia ok, hazavako amin'izay zany satria araka ny lazaiko teo hoe betsabetsaka nareo mety mivaovao eto amin'ny tambazotra YouTube sy Facebook, dia mety hoe dia tsy azonareo tsara ny tiako tenena amin'ilay hoe make-up sy resadresaka. Mety mihevitra nareo hoe inona ilay make-up tianareo ataoko sy resaka ho resahantsika, fa ny tiako lazaina tamin'ilay hoe make-up sy resadresaka zany ohatran'ny hoe get ready with me sy chit chat, izany hoe izaho manao make-up dia nareo dia miresaka sady miresaka aminareo izay resaka tianareo resahako. Izay zany no tena tiako hatongavana amin'ilay resaka hoe resadresaka sy make-up. Dia ialako tsiny raha ohatra ka tsy dia nazava izay. Ok, tonga dia ampitombontsika amin'ny resaka hoe fitaizana zazakely. Satria fantatrareo fa mbola 9 volana izao ny sanako, mbola zazakely mihitsy izy, mbola tsy feno herintaona. Zazakely izy fa ihany koa hoe prématuré, izany hoe izy zany tsy dia tena eny lôgana moa zany raha oharina amin'ny rinabella satria samy prématuré daholo ny zanako anankiroa. Fantatrareo rehetra angamba izany raha ohatra ka efa nanaraka anahy efa ela nareo. Raha ohatra tsy mahafantatra nareo dia izao zany nareo mahafantatra. Raha oharina amin'ny zanako voalohany dia ny zanako faharoa no azo atao hoe mitovy amin'ny zaza full term, izany hoe ampy volana ve ny filazan'izany. Raha oharina izy mianadahy samy prématuré ny zanako. Resaka fitaizana zazakely, angamba tonga dia lazaiko hoe ny resaka fitaizana zazakely izany tonga dia hoe mitaiza zaza vao teraka, mitaiza zazakely mira tsy matory, tsy ampy torimaso.
indrindra fa mandritra ny misy ilay mbola newborn, izany hoe ilay mbola zaza mena vava. Matetika ny zaza mena vava hoe vao teraka hatramin'ny 7 volany, dia misy indray mihevitra hoe ny zaza mena vava mandritra ny herinandro fotsiny izy no mena vava. Izay andraisanao anazy fa ny anaky moa izany zaza mena vava moa fa hatramin'ny 3 volana izy mbola mena vava. Dia mitaiza zazakely mena vava mira tsy matory, tsy ampitory. Tsy hoe mi-discourage, tsy hoe manakivy anareo mbola oreny ahako very tsy izay velively no tiako hatongavana, fa manina moa tsy izay no tiako hatongavana fa izay ny zava-misy. Dia nefa tena ohatran'ny hoe himezantsika ilay izy amin'izao fa tena zavatra tena sarotra izay raha ho an'ny reny rehetra izay nandalo tamin'izay zavatra izay dia tena sarotra izay hoe tsy matory izay. Fa kosany tia beige cosmetics. Ohatran'ny hoe ataon'ny olona hoe efa mahazatra izany izany daholo ny andalovan'ny olona rehetrarehetra, dia ohatran'ny hoe tsy dia tena misy resaka firy satria hoe izay izany ilay izy efa zavatra sarotra be mihitsy izany hoe sady ianao vao avy niteraka, vao avy mipose, vao avy nanosika zazakely avy ao an-kibonao ianao dia hoentinao mody iny zaza iny dia tsy matory ianao fa mikarakara an'iny zaza iny, tsy ampitory maso. Isaky ny adiny 3 iny zaza iny dia tsy maintsy hoampahananao foana. Raha ohatra izany ianao mampinono dia maika koa ianao tsy mila hery mafy ianao amin'ilay mampinono, mila misakafo betsaka ianao nefa ianao tsy ampitory maso, stressé ianao. Izay no nitresako efa tamin'ny volana janoary ity resaka ity hoe teraka ny zanako dia mbola any amin'ny hôpitaly izy satria izy prématuré dia mbola anaty couveuse. Raha ny Madagasikara izay resaka izay dia tsy mody ianao fa miaraka mijanona amin'ny zanakao any amin'ny hôpitaly angamba izy izay, fa raha fahazoako anazy lazao anahy ihany raha diso ahako amin'ny commentaire ao, fa raha fahazoako anazy hoe afaka mijanona miaraka amin'ny zanakao any amin'ny hôpitaly ianao raha ohatra ka teraka ianao nefa ny zanakao any anaty couveuse dia mijanona. Ho an'ny aty aminay raha ohatra ka salama tsara ahako dia afaka mody ahako tsy hoe afaka moa izany fa mandeha mody mihitsy ahako, tsy maintsy mandeha mody fa afaka miverina isan'andro ahako mitsidika an'ilay zanako. Indrindra fa amin'ilay hôpitaly misy anay misy olona avy amina ila hafa ohatra fa ny Hilo na Maui na Beige dia efa misy toerana mihitsy amin'izao amin'ilay hôpitaly. Tsy nisy ity taloha fa efa misy mihitsy amin'izao ilay toerana ahafahan'ireo olona rehetrarehetra ireo ahafahan'dry zareo inona moa izany, ahafahan'dry zareo mipetraka miandry an'ilay zanany ao mihitsy. Misy douche ao afaka mandro ao ry zareo dia nomena sakafo maimaimpoana ny reny aza aman-janaka ao amin'ny hôpitaly. Zava-baovao daholo izany fa tsy nisy an'izany mihitsy taloha. Mazava ho azy tsy maintsy mila ohatran'ny hoe olona tsy dia manam-bola fa ohatran'ny hoe olona moyen ka hatramin'ny farak'izay mahantra izany ohatra ny klasinao sy ohatr'izany hoe olona mila tosika izany fa tsy olona efa manan-karena be dia mahazo an'izay zavatra maimaimpoana izay. Dia tena mahafinaritra be mihitsy izay satria tena betsaka ny reny izany mijanona ao. Izaho efa nanana fahafahana nanao an'izay tamin'ny voalohany fa nafindran-dry zareo indroa sa intelo ilay zanako nafindran-dry zareo indroa izy tamin'ny efitra iray fa dia avy eo dia nafindra ny tany ambany-drihana ilay zanako dia ilay toerana misy anazy farany tsy dia privé loatra. Misy efitra ihany fa tsy dia amin'ilay tany tsy dia tena grave dia any amin'ilay olona tsy dia be misy
fijery sy ny ohatr'izany zany dia ohatrany tsy dia privé be loatra ny hoe afahako mijanona any amin'ny hôpitaly moa koa mila ny zanako vavy tsy afaka mijanona tany riana am-pialahy dia tsy maintsy miverina isan'andro fotsiny zany zahay mivady mamangy ny zanako lôgana. Miverina mialatsiny fa lasa resaka zaza primature no resahantsika. Bon, izay moa zany ny zavatra fantako fa zaho tsy mahafantatra ankoatran'ny fitaizana zaza primature satria izay no ananako. Fa izay tsy ampy torimaso izay tena zavatra fantatry ny renirehitra sady eto dia tena makahery ny renirehitra sy midera ny renirehitra fa tena grave be tsika zavatra omentsika zavatra ohatrany hoe misy mihevitra hoe tsy asa le reny fa tena iny no tena asa mafy indrindra eto ambonin'ny tany angambany raha tsy hoe eto ambonin'ny tany moa zany fa anisan'ny asa mafy indrindra ny atao an'izany hoe reny zany. Indrindra moa ianao sady reny ianao no miasa any ivelany dia maika koa dia misy an'izay koa fa mideranareo renirehitra zany ameo j'aime le vidéo raha tianareo zavatra resako. Bon, izay zany tiako ilazana hoe raha manan-janaka kely ianao dia atao velomina raha torimaso nefa za tena tia torimaso be mihitsy zany zavatra tena ankafiziko indrindra tamin'izaho mbola tsy nanan-janaka. Bon, za moa zany tia misamusea, tia mandihy sy ohatr'izany fa mandritra ny andro rehefa tsy miasa dia matory foana, izay zany ny ataoko dia efa ela ny tsy natory tena efa ela. Hezitra amin'ny fond de teint indray tsika mihahy coverall dia ok, izay tsy misy tory izay matetika mandritra ny zaza voateraka hatramin'ny 3 volana dia eo koa ianao koa mbola tsy ampy tsy izay fotsiny fa ianao koa ianao reny miova koa ny toe-batanao satria mandeha mandalo resaka postpartum. Inona tiako tenena amin'izany? Le vatanao io zany mbola le avy niteraka dia avy indray dia avy nanosika an'iny zaza iny dia manino andeha postpartum ianao zany hoe ilay vatanao avy niteraka iny indray no mandalo fisedrana ihany koa. Ny hormone izay ao aminao ao mandeha misangojongojy be dia ianao zany sady efa mitaiza zaza tsy ampy torimaso ianao mitaiza zanakao dia iny koa ny hormone anao fa manao ny ataony tena mahery ny vehivavy manan-janaka kely, mahery ny vehivavy avy niteraka. Tena le resaka hormone tsy zavatra vitavita fotsiny ohatrany hoe tsy zavatra tsy dia misy mpiresaka mihitsy izany le resaka postpartum tiako lazaina nefa tena zavatra tena andalovan'olona maro be le izy ohatrany hoe zavatra tsy azo resahana amin'ny olona ve ohatrany hoe izay zany ny fahazoko aminazy raha ny tena marina zavatra tsy dia ohatrany hoe zavatra hiafina zavatra tsy mahazo resahana amin'olon-kafa le izy fa hiafina mamenatra olona be raha ohatra ka hoe resahana amin'olon-kafa le zavatra manjady anao ohatrany hoe mandalo amin'ny daholo ny rehetrarehetra dia tsy mahazo mitaraindraina fa hiafina le izy. Tsy haiko reto fa tena zavatra tena mafy dia mafy io resaka postpartum io. Tsy haiko raha nasiako sous-titre le resaka postpartum ohatrany nasiako ka le resaka postpartum resako anareo tamin'ny zanako feno 2 volana. 2 months postpartum ny titre an'ilay izy ny lohatenin'ilay Horonantsary dia tena resahako teo tamin'izany ny zavatra nitranga tamiko tamin'izany zavatra tsapako. Nisy 4 months postpartum koa natao vidéo nataoko ny Horonantsary nataoko fa tsy hitako izay naleha izy. Misy zany misy mihitsy ny reny tena lasa-dala moa zany fiantsoan'ilay olana azy fa le izy tsy lasa-dala fa mila fanampiana izy, mila fanampiana amin'ny zavatra diavina izy dia raha ohatrany hoe mavesatra loatra aminazy le izy nefa izy tsy misy olona azo resahana sy ohatr'izany
dia adala moa zany fihetsiny ny olona ireny matetika any Madagasikara fa nefa ny zavatra ohatr'izany tena aty ivelany tena zavatra azo sorohana sy zavatra tena azo resahana amin'ny olona mihitsiny ny zavatra mitranga ohatr'izany. Dia zany mba milaza anareo izay mahafantatra olona avy niteraka mba jerijereo ihany izy ireny. Apio izy rehefa mangataka fanampiana na tsy mangataka fanampiana ary izy ka hitanao hoe mila fanampiana izy amin'ny fitaizana ny zanany na amin'ny fandrahoana ny sakafo ao an-trano na ny tsy haiko. Dia mba ho tolory tanana izy ry namana sy havana rehetrarehetra. Tsy haiko na mahafehy an'ilay resaka hoe fitaizana zazakely ny eto fa ohatran'ny sady atsy any atsy. Ankoatran'izay koa rehefa mitaiza zazakely indrindra fa zazakely vao teraka izay ihany dia eo koa ny resaka trano mikorotana. Trano mikorotana, ny vilia tsy voasasa, ny lamba maloto sy ny lamba madio, tsy mitsahatra, tsisy fitsaharany. Fandroany ity zahako no nandalo an'izany. Bon, izaho manana ny mamako niara-nipetraka taminay tamin'ny zahako teraka ny Rinabalahy. Tamin'ity fandroany ity kosa indray dia izay mivady irery. Indrindra fa nisy ny avy eo koa nisy koa ny aretina izay mbola diavin'izao tontolo izao amin'izao dia maika irery ianao fa saingy fotsiny hoe efa fandroany ity dia efa mba haiko ny zavatra efa mba azo antoka ny fitrangan-javatra. Amin'izay resaka izay ihany no tiako resahana aminareo manaraka. Ny concealer ihany ity ataoko ambonin'ny vody masoko ity. Asiako poudre daholo amin'izay rehetrarehetra. Inona zavatra resaka teo adino? Fa izay zany ny resaka anatin'ny fitaizana zaza daholo izay izy mikorotakorotana kely daholo fa ianao zany mila fotsiny hoe fantatra ny priorité, zavatra priorité-nao, priority hoe ny zanako ny priorité dia avy eo ny tsy haiko ny sakafo sa ny tsy haiko izay ataonao priorité. Dia tsy maintsy misy foana hoe rehefa misy vahiny ihany angamba ianao vao hoe hanadio trano na ohatr'izany. Na rehefa mahita Michou manadio trano ianao dia mba manadiodio kely fa fiainana daholo zany neny fa tena tiako hatongavana zany ilay hoe fomba ny zavatra tena mitranga zany rehefa avy miteraka ianao misy mandalo an'izany daholo ny olona rehetrarehetra. Fa kosany tsy midika izany hoe mila mangina ianao, mila azonareo ny tiako lazaina hoe mandalo an'izany daholo ny olona rehetrarehetra ka tsy mahazo mitaraina. Tsy izany mihitsy tena hoe tena tsy izany. Samy manana ny kirarony rehefa mila olona resahana ianao na mila fanampiana ianao dia tokony tsy misalasala mihitsy. Tsy haiko na misy zavatra malagasy, misy fombafomba malagasy ve manakana ny olona tsy hangataka fanampiana hoe ampio tsy hoe fanampiana hoe resa-bola no tekeny raha resa-bola moa zany ny fanampiana ilainao dia mazava ho azy atao koa izay angatao fa ny tiako lazaina zany hoe fanampiana hoe help fotsiny help fa be dia be mihitsy ny olona ohatrany tsy miafy. Izay no tiako lazaina, be dia be ny olona miafy amin'ny resaka hoe vao teraka dia tsy samy mangataka an'iza an'iza. Eny misy ihany ny fomban'ny malagasy hoe mampifana ny reny sa mampifana ny rafozana tsy haiko tsara fa misy ihany koa ny olona tsy haiko ohatran'ny hoe menatra mitady fanampiana. Dia izay zany no tiako lazaina anareo hoe ninona dia mangatà fanampiana fa ireny matetika no mampitonga ny olona lasa hoe misy postpartum depression satria manino mahatsiaro tena irery izy. Dia nefany ianao mila mikarakara an'io zaza io raha vao manana postpartum depression izany ianao dia tonga dia
tsisy connexion, tsisy fifandraisany mihitsy ianao sy ilay zaza dia nefa tena ilain'ilay zaza be mihitsy ianao indrindra mandritra an'ilay 3 volana voalohany amin'ny fiainany. Indrindra fa mazava ho azy mandritra ny fiainany manontolo ianao ilainy foana. Be dia be zany ny zavatra azoko resahana amin'ny resaka hoe fitaizana zaza. Ohatra izao hoe misy azoko resahana ohatra hoe inona ny tokony atao alohan'ny hampandro zaza ianao, inona ny tokony atao rehefa mampinono zaza ianao na manome biberon zaza, inona ny tokony atao azoko atao daholo zany izany rehetra izany fa ho lava dia lava ity horonantsary ity. Nefa misy anankitelo ny sujet lohahevitra tiako resahana aminareo androany. Dia angamba ny faranako eto amin'ity fotsiny ny filazana hoe matoa ny zaza iray mitomany dia misy antony eo izay. Tsy avelako eto aloha ny tarehy dia miverina ny tarehy rehefa avy eo fa tonga dia hifindra amin'ny maso ako. Dia falay atao ampiasaintsika. Izany hoe ny tiako lazaina hoe ny zazakely rehefa mitomany dia misy antony foana izay. Dia ianao anjaranao lehibe, anjaranao reniny izany no mitady hoe inona no mampitomany an'ity zaza ity. Tsy maditra, tsy resaka ditra mihitsy zazakely 3 volana ve dia maditra hozy ianao. Tsy haiko aloha fa amiko manokana tsy resaka ditra ilay izy fa misy zavatra ilainy ao. Mando izy, avy nikakà izy, noana izy, mangatsiaka izy, mila mandrezatra izy, azonao, mila câlin fotsiny izy, mila ampatoriana izy, matahotra izy. Be dia be zany ny antony fa anjaranao reny, anjaranao olon-dehibe zany no mitady hoe inona ilay izy. Indraindray mahafrustre ilay izy fa ianao zany mila calme foana, mila tony foana zany ianao rehefa mikarakara an'ilay zaza satria tsapan'ilay zaza izay. Tsapan'ilay zaza zany ianao ilay frustre iny, sorena iny, tonga dia tsapan'ilay zaza hoe maika koa ilay zaza sorena. Izay foana zany. Tsy zaza maditra mihitsy ny zaza rehefa mitomany fa misy antony foana. Rehefa afaka miresaka amin'izay izy dia anontanianao hoe inona ny antony mampitomany anao dia hafa indray iny raha ohatra hoe maditra izy fa zazakely zany misy antony foana izy matoa izy mitomany. Manadio borosy ary reto Izay angamba ny amaranako an'iny resaka iny satria araka ny lazaiko teo raha ohatra mbola misy resaka ohatran'ilay lazaiko teo zao ny tianareo resahako dia afaka ataoko amin'ny horonantsary manaraka izay fa lasa zaho manahy fotsiny ihany fa manjary lava loatra ity resakantsika ity. Fa izay zany raha ohatra misy tsisy tadidinao zavatra resahako momba ny zazakely androany dia izay fotsiny tady ity hoe misy antony foana matoa mitomany ny zazakely. Okay. Tsara be ilay paleto. Okay. Tonga dia ny ambany volomaso eo ny asiako loko voalohany. Dia ny ankoatr'izay. Wow. Nareo ve malahelo anahako manao fampianarana? Tena tsy dia manana fotoana ny hanaovan'ilay fampianarana reto izay no tena antony. Izay no tena antony fa ilay zahako manao ilay product review na ilay manao review ana produit zany mba tokony hanampy anareo ihany koa ilay izy hoe tokony hividy an'ity asa tsy tokony hividy an'ity. Dia angamba ny andray manampy anareo. Izay zany ny amin'iny angamba ny tonga dia hiditra amin'ny resaka manaraka tsika. Nisy olona nanontany hoe resaka ataovy resaka fiainana ara-pitiavana sy ny tontolony. Dia vaste be ilay izy na ngeza be zany ilay sujet ilay lohahevitra dia tsy hitako izay andraisana anazy fa ezahako ihany resahana. Reto lohateny anankitelo reto zany tena be mpangataka indrindra tamin'ilay resantsika tao amin'ny Facebook dia izay zany ny antony izay zany ny antony nisafidianako an'ireto. Raha ohatra ka mbola manam-potoantsika rehefa avy eo dia afaka resahako ihany ny ambony izay tsy voaresakantsika.
dia satria ngeza be ilay izy dia ny zavatra tiako resahana amin'ity hoe resaka fiainana ara-pitiavana sy ny tontolony ity fotsiny izany dia hoe ahoana ny hevitrareo amin'izao tena malaza be mihitsiny indrindra fa aty ivelany ny hoe mpivady na tsy hoe mpivady moa izany mpifankatia manan-janaka fa tsy mivady. Misy ary nefa manan-janaka telo fa tsy mivady izy, tsy mikasa ny hivady izy na ohatra hoe mikasa izy fa any aoriana any tena be dia be mihitsy ny olona manao an'izany aty ivelany amin'izao. Dia tiako ho fantatra izany hoe ahoana ny hevitrareo amin'izany. Izaho aloha tsy anjarako no tsy anjarako no mitsara na ohatr'izany tsy dia raharahiako loatra mihitsy koa ilay izy raha ny tena marina. Dia izay zany hevitra amin'ny tsy dia miraharaha ilay izy fa agent no andeha ataoko amin'ny transition color. Indrindra tsara foana. Dia izay zany be dia be zany olona manorina azo atao ihany hoe manorina tokantrano izy satria manan-janaka betsaka izy miara-mipetraka izy izay zany fa tsy mivady amin'ny taratasy fotsiny izy. Dia betsaka mihitsy ny olona mitazà hoe izaho tsy mila taratasy hanafofoko ny fitiavako an'ny olona iray fa manan-janaka izay dia efa ampy izay. Misy ihany koa ny olona misy indray kosa nefa ny olona mivady fotsiny izy amin'ny resaka tax reason. Resaka hafa indray izay fa misy dia misy tokoa ry zareo. Be dia be zany ny zavatra resaka amin'io resaka fitiavana io tena mahatalanjona anahy indraindray satria izaho tsy zatra zavatra ohatr'izany. Ohatran'ny tsy haiko hoe tamin'izaho mbola kely ve tena be dia be ny zavatra tsy nolazain'andry mamanay anahy satria tena be dia be mihitsy izao ny zavatra hitako hoe zavatra hitako tamin'ny cinéma ity fa kay zavatra tena misy. Hitanareo ny zavatra tiako lazaina. Misy izany ny tena fiainan'olona tena intéressant be mihitsy. Tsy haiko ny ilazana anazy fa tiako fantatra izany ny hevitrareo amin'izay hoe ohatrany ahoana. Misy an'izany koa hoe Madagasikara amin'izao zavatra mbola tena tabou be manko izany a Madagasikara hoe eny tsy mivady ankoatranareo dia manan-janaka dia miara-mipetraka manao tokantrano maso zao. Toe-tsaina Madagasikara manko mbola misy tsy hitako izay maharatsy an'izany fa eo koa ny hoe mila mivoatra kely ihany. Izay zany amin'iny tiako fantatra ny hevitrareo. Dia manarak'izay koa zavatra tena hitako tena izaho manko mpikambana amina vondrona groupe betsabetsaka ao amin'ny Facebook ao ihany dia misy zavatra tena tsikaritro fa be dia be mihitsiny ny vehivavy manaiky am-pirafesina. Alona masolokana ity dia amin'izay tsy matroka foana ilay be dia be mihitsy ny vehivavy manaiky am-pirafesina ny sipany. Dia nefa rehefa avy eo koa dia mbola vadiny ihany koa ilay olona mampirafy anazy iny vadiny ihany koa ilay olona mampirafy anazy dia secure indray ity loko ampiasaiko tonga dia amiko fotsiny. Vadiny ilay olona mampirafy anazy iny dia mbola manao ny ataony ihany ilay olona dia mbola tsy fahy ihany koa izy. Dia nefa any amin'ilay tambazotra any amin'ilay vondrona misy anazy izy no taraina. Dia inona ny antony mbola hijanonanao miaraka amin'iny olona iny misy ny hoe mampirafy dia misy ny mamono dia mijanona eo ianao tsy azoko mihitsy hoe maninona. Izaho tsy mitsara tena tsy hany ny tiako ahatongavana ry zareo fa mila ianao izany mety azoko atao horonantsary hafa mihitsy koa ity resaka confidence ity. Mila ianao matoky tena, mila ianao afaka mijoro amin'ny tongotra ao anankiroa mahaleo tena, mila ianao tena tianao, tena mampiseho mihitsy ianao hoe tianao ny tenanao dia tsy mifindra eto amin'ny smooth criminal zao. Mila mihitsy ianao izany
mitsangana ho an'ny tenanao e. Ohatran'ny hoe ka Michou tsy mamelona anahy ilay olona. Michou tiako be izy. Na dia mampijaly anahy ary na dia manao zao arany. Dia satria misy koa ilay ohabolana hoe tokantrano fiaretana, tsy haiko tsara ilay ohabolana taloha ireny ilay hoe tsy mahazo misaraka izany fa mamenatra olona tsy haiko. Fa tena izao mila izany ianao afaka mijoro amin'ny tenanao manokana ianao na mbola misipa fotsiny ianareo anaty mpivady a. Raha ohatra ka efa tsy mety intsony ny zavatra mitranga dia mila afaka mijoro ho an'ny tenanao ianao satria tianao ny tenanao. Izay zany tena tiako hatongavana eto hoe confidence. Ilainao mihitsy izany fitiavanao ny tenanao izany. Ianao koa ohatran'ny hoe tsy dia afaka mety olon-kafa ianao raha tsy tianao ny tenanao aloha. Ilay olon-kafa iny tsy afaka ny tianao mihoatra ny zany tsy afaka ny tianao mihoatra ny fitiavanao ny tenanao. Izany hoe zany ianao foana zany mila tia ny tenanao aloha e. Izay no tiako lazaina. Dia mandeha ho azy ny ambiny. Izaho tsy milaza hoe manaova tia tena dia manono foana. Tsy izany, tsy ihany ilay izy fa ohatran'ny hoe mba mahaiza mijoro, mahaiza mitia ny tenanao dia mahaiza mijoro ho anao. Okay, hivadika amin'ny pore tsika. Somary matromatroka ity loko ity. Ohatr'izao indray ny borosy ampiasaiko. Mety hoe lalina be loatra izany zavatra resako anareo izany androany. Izaho moa izany efa somary tsy hoe zokinjokiny fa efa lehibe ihany raha oharina amin'ny nareo zandry kely izay nareo zandrizandry izay mijery an'ity horonantsary ity efa somary mba manana traikefa kely ihany aho izany. Izaho tsy miteny hoe ianao ka ianao nge any andafy dia zao tsy ihany ilay izy. Misy olona misy namako betsabetsaka ihany zareo any ao Madagasikara ao mahavita tena tsara mihitsy izy. Na misy lehilahy na tsisy lehilahy dia mahavita tena izy. Izay zany no azoko atolotra anareo amin'ny resaka fiainana resaka ara-pitiavana. Nega tsy nahadesu anareo, tsy nahakivy anareo ny zavatra tsy nahadiso fanantenana anareo ny zavatra resako androany resaka amin'ny resaka ara-pitiavana. Azoko atao horonantsary hafa mihitsy ilay resaka hoe confidence, resaka fahatokisa-tena izay mihoatra izany raha ohatra ka mila an'izany nareo zandry kely isany satria zavatra tsy matetika ilay zavatra tsy tonga natoraly. Miankina amin'ny manodidina anao izay nahalehibe anao ny fomba fiainanao sy miankina amin'ny ihany koa amin'ny traikefa izay nanananao ihany koa ny fomba fitondranao ny tenanao sy ny fitiavan'ny tenanao sy zavatra ohatr'izany. Tsy dia hoe tonga natoraly izany izy. Izaho tsy miteny hoe manaova narcisiste, hafa mihitsy izany narcisiste izany, tena zavatra ratsy be izany. Fa mila confident izany ianao amin'ny tenanao. Izay zany tena tiako lazaina eto. Dia angamba ny zavatra farany tiako lazaina amin'ny resaka io dia ny fifanajana sy ny fifankatiavana. Raha ohatra ianao ka tsy mifanaja, raha tsy manaja anao ilay olon-tianao na ianao tsy manaja ilay olon-tianao dia tsy maharitra ny fifankatiavanareo. Tsisy olona mifankatia nefa tsy mifanaja izany. Raha ohatra ka tsy misy ny fifanajana dia tsy ho lasa lavitra toe-draharaha. Access ny ataontsika eto dia ataontsika mangirana ny eto amin'ny
Tsy manao katikrisy tsika ianao ohatr'izany fa manao maquillage tsotra fotsiny. Resaka fiainana aty Hawaii, betsaka ny olona no liana. Ny tiako lazaina anareo voalohany indrindra satria ny hitan'ny olona amin'ny télé na ohatr'izany hoe aty Hawaii dia resaka plage dia manao saka ny olona dia zao. Izay no equal Hawaii plage. Izay foana ireo Hawaii dia resaka plage, surfing, saka. Eny azo ekena hoe misy an'izay aty Hawaii. Île kely, toerana kely ihany koa ny Hawaii. Fa tsy izay irery no zava-nitranga fiainana aty Hawaii. Voalohany indrindra dia ny Hawaii dia fitambarana, ny antsoina hoe Hawaii dia fitambarana nosy kely anankivalo. Okay? Tsy nosy iray ihany no atao hoe Hawaii fa fitambarana nosy kely anankivalo fa eny misy nosy anankiray antsoina fotsiny hoe Hawaii izy satria izay no ohatran'ny hoe misy ny ancestor ny Hawaiian fa ny fitambaran'ny olona rehetrarehetra ihany koa dia atao hoe Hawaii. Okay? Dia tianareo ny vokany. Dia tiako be, ohatran'ny tena ela be tsy nanao make-up dia tena milalao be mihitsy androany. Vakiavelako eo aloha ny amin'ny maso. Avelako kely eo aloha ny amin'ny maso dia miverina ety ihany tsika rehefa tiako be. Verina tamin'ilay beige cosmétique teo ihany. Izany hoe ilna toerana izay zany misy ny Hawaii dia eny aty misy anako izany no antsoina hoe Oahu. Anisan'ilay nosy valo. Fa Oahu no anisan'ny atao hoe toerana misy olona betsaka olona mipetraka satria misy an'ilay nosy maro hafa no tsy dia misy olona na olona ancestor olona native Hawaiian fotsiny mipetraka aminy. Izay ny amin'iny dia ny amin'izay fiainana aty Hawaii. Hawaii dia tena kely, toerana kely dia kely, tena kely. Dia matetika ny fiainan'ny olona aty dia miankina amin'ny olona mpandalo, izany hoe touriste. Miankina amin'ny olona mpandalo ny fameloman'ny olona aty ny ankohonany. Dia rehefa tsisy izany ny olona mpandalo indrindra mandritra amin'izao pandemic izao dia azonareo ady-saina angamba ny fiainan'ny ankabeazan'ny olona. Izany hoe tsy tiako lazaina aminareo tsy ny olona Madagasikara irery ihany no tompoko no mijaly amin'izao fa ny olona manerana an'izao tontolo izao. Soa ihany fa ny vadiko miasa amina zavatra essential. Dia miasa isan'andro toy ny mahazatra ihany izy. Dia izay zany tena isarako be dia be an'Andriamanitra mihitsy izay fa mbola manam-pivelomana izahay. Isarana be dia be an'Andriamanitra ihany koa Michou official. Izany hoe tsy maintsy alohan'ny inona moa zany zavatra rehetra Michou official raha ny tena marina fa ohatran'ny hoe mba hividianako cadeau ny zanako raha ohatr'izany. Izay zany no tena marina amin'ilay resaka Michou official fa hatreto aloha tsy mbola tena hoe asa fivelomana akory ilay izy.
raha tianareo fantatra. Izay ny amin'ny zay ny amin'ny endry zareo dia miresaka hoe ny ankoatr'izay zany ny vidim-piainana mazava ho azy satria ilay izy satria ilay toerana alavitra n'izao rehetrarehetra izao dia lafo daholo ny zavatra rehetrarehetra aty. Dia ohatran'ny hoe ameko ohatra fotsiny nareo satria mibetsaka ihany koa nareo ny malagasy mijery anako mipetraka any Frantsa na mipetraka any mainland Hawaii, mainland USA zany hoe any state mitambatra. Dia lazaiko anareo fotsiny zao ohatra ny hofa-trano ohatra izao hoe 2 bedroom 2 bath mety anay ilay izy mety tsy anay fa lazaiko fotsiny 2 bedroom 2 bath zao ny mora indrindra ny namako no manana an'izay 2 bedroom 2 bath 2 parking zany hoe efitra roa WC roa dia parking anankiroa $2000 no ofany isam-bolana. Dia tsy miaraka amin'izay ny jirama fa ny rano no miaraka amin'izay. Izay no mora indrindra ary tsy aty amin'ny ville ilay izy fa any amin'ny somary alavidavitra kely. Ohatr'izany zany ny fiainana aty Hawaii. Raha $2000 zany any mainland afaka manofa trano misy étage ianao. Ohatra fotsiny izay fa afaka jerinareo amin'ny Google ao ihany ilay izy. Ilay beige cosmétique izay no ampiasaiko. Mandeha mitsingana ny resaka sakafo dia ohatr'izay ihany koa satria misy any farmers market ary betsaka ny olona tena mandeha makany any satria farmers market mihiny olona tatsaha zany tatsaha aty amin'ny Hawaii izany hoe vokatra ny tany vokatra eto amin'ny Hawaii no varotan'ny olona any farmers market. Tsena ohatran'ny tsena Madagasikara mihitsy izy fa tsy dia ngeza. Dia ny olona no mividy raha ohatra ka te hividy zavatra local produce locally zany hoe avy amin'ny tatsaha aty Hawaii. Ny ankoatr'izay dia zavatra nalaina nandeha sambo daholo na nandeha avion daholo ihany varotana eto ny resaka sakafo na ny zavatra rehetra varotana eny mpivarotra sy ny ohatr'izany. Dia misy ihany koa ny taxe. Izany hoe be dia be zany ny zavatra aty Hawaii tena hoe lafo velona be mihitsy. Be dia be ny homeless na natao hoe olona mahantra. Ilay $2000 resako anareo teo ilay resaka hofa-trano ohatran'ny olona mipetraka amin'ny condo ilay building avo ireny zany ilay izay ny fiantombohany dia rehefa miditra ny ville ianao ohatran'ny hoe hanalolo izao dia mialafo indrindra fa ho akaiky dia mialafo foana ny hofa-trano satria maninona ny plein ville misy ny touriste rehetrarehetra zany olona mpandalo rehetra. Dia raha ohatra izany hoe ka mitady zavatra tena mora ianao dia any tendrombohitra mety mora mety ho satria efa miakatra daholo ihany koa zao ny hofa-trano. Any tendrombohitra no mety mora na any amin'ilay matahotahotra ireny misy mety mora misy hoe $1500 ohatra ny efitra telo na efitra roa fa sécurité anao koa ohatr'izay ihany. Azonareo angamba tiako lazaina. Tamizahako nipetraka irery studio kely dia kely izay studio ao ka $700 no hofany. Dia misy ihany koa ohatra hoe dia tsy miaraka amin'izay ny jiro fa ny rano ihany. Matetika izany izay fotsiny mahafinaritra ny aty ivelany ny rano no miaraka amin'ny hofa-trano fa ny jiro ianao ihany mandoa azy. Mazava ho azy ny internet sy ny ohatr'izany ianao ihany no mandoa azy. Tsy ianao bekiny fa tonga dia voafaty. Tena ohatran'ny nalahelo manao make-up ry reto. Tena efa ela tokoa izay.
misy namako mipetraka à New York dia mitovitovy amin'izay ihany koa ny hofa-trano sy ny ohatry izany tena lafo ihany koa. Tsy Hawaii rery no lafo aty Amerika. Fa Hawaii anisan'ny toerana tena lafo fiainana. Be dia be ny mahantra araka ny lazaiko teo be dia be ny olona mahantra 4000 izy ny fiteny frantsay azy be dia be ny olona ohatran'izany. Be dia be ihany koa ny olona miara-mipetraka ny famille ohatry ny any Madagasikara. Tena be dia be ny olona hoe mbola miara-mipetraka amin'ny dada sy nenina dia efa manambady ara satria maninona lafo ny vidim-piainana aty Hawaii. Ozy fitenin'ny olona betsaka mihitsy ilay hoe price for paradise satria tena izay mihitsy. Paradisa kely ny aty tsara be foana ny zavatra rehetra ny tsy misy snow tsy misy neige izany aty aminay. Misy ihany moa izany any Big Island fa eny amin'ny tendrombohitra rehetrarehetra eny no misy anazy fa tsy misy hoe azonareo amin'ity filazana tsy misy zava-doza be hoe misy hoe hurricane warning fa tsy mbola misy an'izany mihitsy ny aloha hatramin'izay firy taona no nipetrahako taty izay. Izany hoe tena price for paradise tokoa ilay izy. Ry zareo. Dia izay zany ny fiainana aty Hawaii lafo be fa dia ny olona matetika ny olona ny asany dia torista zavatra resaka torista dia amin'izao zany mipitsaka ny hotely tsy misokatra betsaka ny zavatra rehetra toristika tsy essentiel non essential tsy misokatra dia be dia be ny olona no tsy manana asa be dia be ny olona very asa. Fa mahafinaritra kosa ny aty ivelany izy fa tsy aty Hawaii irery ny gouvernemanta manampy tsy manampy izy fa nefa misy ihany koa ny olona tsy nahazo fanampiana. Ahoana re no ilazako an'izany raha oharina ohatry ny any Madagasikara mihitsy izany. Manampy izy fa misy ihany koa ny olona tsy mahazo fanampiana tsy nefa mangataka. Fa tsy resaka commune kosa aloha ilay izy tsy ohatran'ny any Madagasikara hoe ny commune ny mpiasan'ny commune no tsy manome vola mihitsy tsy ohatr'izay kosa ilay izy fa tsy haiko misy olona tsy manao ny asany izany ao amin'ny fanjakanao mahatonga ilay olona sasany tsy mahazo. Fa tena tamin'ny nandritran'ity Covid-19 ity aloha dia tena nahazo fanampiana betsaka ny olona nahazo fanampiana azo vola maimaim-poana avy amin'ny gouvernemanta. Betsaka ihany koa araka ny lazaiko moa tsy mbola nahazo hatramin'izao. Misy ihany koa ny unemployment raha ohatra ka hoe tsy misy asa ianao nefa ny tokony hiasa nohon'ilay Covid-19 dia mahazo unemployment ihany koa ianao. Resaka taratasy daholo izany ohatry ny Madagasikara ihany. Dia izay zany ihany izay ny fiainana aty Hawaii. Dia tsy atopiko za aloha tena ny zanako ny zanakay no tia rano ny zanakay no tia mandeha plage sy ny ohatr'izany fa izahay mivady tsy dia miraha resaka plage. Fa izao ny fotoana tsy nivoaka an-trano izao aloha tena hoe n'aiza n'aiza aleha dia tena tia handeha foana amin'izay izao fa tena efa firy volana izay tsy nivoaka an-trano raha tsy hoe mitondra ny zanako any dokotera izay ihany. Tsy hoe marary zanako fa ilay manao visity dia izay ihany no nivoakako ny trano ry zareo. Dia efa tena 2 volana indray aho izay tsy nivoaka ny trano. Izay koa tsy ahitanareo sary ny any ivelany ihany mihitsy satria manino tsy nivoaka ny trano fa ela be. Ilay life in Hawaii during the pandemic iny efa tamin'ny mois de mai tamin'ny volana mai. Ka tsy trop be loatra ilay plage mbola tiako. Izay mahafinaritra an'ity plage amin'ny ao studio ity somary pigmenté be ilay izy dia tsy voatery. Dia hoe mora ohatra izany misy izay ny olona nanontany hoe fiainana any Hawaii ahoana ny atao raha hifindra any sy ny sisa manambola angamba
manambola betsaka dia mitady asa na mitady bourse fianarana. Ny antony ilazaiko an'izay satria tena tsy fantatro loatra ry zareo satria izaho vao nifindra taty niaraka mbola lycée, mbola mpianatry ny lycée ahako no nifindra taty, mbola seconde ahako no nifindra taty dia tena tsy haiko ny zavatra hafa azo atao fa sao rehefa ohatran'ny any Amerika ihany sy ny toerana hafa hoe mitady asa dia visa angamba no ahafahana mifindra. Resaka visa angamba izy. Tena miala tsiny fa tena tsy haiko. Efa betsaka ny olona nanontany anahy izay fa tena tsy haiko. Resaka loto koa raha ohatra misy olona milalao loto asa dia sûr fa afaka manao loto ihany koa ianao dia raha misy vidana dia tafiditra dia afaka mifindra aty Amerika moa izany fa indray izay safidinao. Dia mahafinaritra indrindra amin'ity Hawaï indrindra fa amin'izao misy resaka mivoaka be indray izao ny resaka rasista dia tena aty Hawaï no tena isarako an'Andriamanitra dia feno olona karazany be dia be aty. Misy be dia be mihitsy ny olona mitovy amin'ny malagasy miloko-koditra aty. Be dia be ny olona mbola matroka kokoa, be dia be ny olona fotsy fa ny ankabeazan'ny olona aty izany olona aziatika dia olona mitovy amintsika olona polynesiana. Izay no mahafinaritra amin'ny aty Hawaï. Hita ihany ny tasiko eo am-pikarakarana an'io azy izao ry zareo. Efa tena izay no tiako lazaina teo hoe mila manangola tsara izay raha ohatra ka hifindra ny toerana ohatran'ny hoe New York na California na Hawaï tena mila manangola tsara na mila mahafantatra olona ihany koa olona hivan-tanana fa raha tsy izay dia lasa naman'ilay olona be dia be mifindra taty dia tsy mahita toerana ilay intsony. Ny homeless shelter koa manko matetika be olona be loatra dia misy kapasite izany zareo dia raha vao feno izay dia tsy mandray intsony izy amin'ny alina. Izay no resaka Hawaï angambany raha ohatra ka mbola misy resaka hafa tianareo horesako dia aza misalasala manoratra ny amiko efa hitako daholo ireny MP-nareo ireny sy commentaire lakitsiny izay tsy voaresaka satria misy tsisy nanao j'aime ilay izy na ohatr'izany dia tsy voaresako ilay resaka. Dia an'oloko menako angambany dia faranako amin'izay ilay horonantsary fa efa tena lava be efa indroa notapahan'ilay caméra tsika tsy teto. Adiniko nanao mascara ry zareo fa ity ny mascara nampiasaiko androany Fenty Beauty. Izay angambany amin'ny resakantsika androany ry zareo inoko fa afa-po nareo dia ahoana koa ny fahitanareo an'ilay make-up amin'ny tsara ve? Mbola mahay manao make-up ve Michou? Dia mitohy hatrany ny fametrahako horonantsary indroa isan-kerinandro ato amin'ity chaîne ity ka raha ohatra ka mbola tsy nisabone ianao dia manasa anao ahy hisabone manampy be anako izany sy hitany YouTube hoe mba tiany olona ilay tambazotra-tsika fanontaniana androany inona no tena resaka tena nahalina anao amin'ny resakantsika androany. Veloma daholo dia manaraka.